saika marary-ponina eto Voahimar avokoa ny zava-misy momba ny fandrarana la vanille sy ny bois de rose. Ho an'ny mponina sy ny tantsaha, mijanona ho fitadiavana no hoan'ny isan'andro ny asa la vanille. Na dia tsy afa-miala amin'izy ireo aza ny mpandrarà sy ny mpanamboly isan-taona, ny vahoaka tsy mandroso no tsy mahangona ka sahiran-dava, ny tanàna tratraoriana amin'ny fandrosoana. Momba ny bois de rose kosa, ilaina venana amin'ny vahoaka izany ho ity kandida ity. Fampahafantarana anazy adidy ny fanjakana no manomana fifidianana fa ary laza ny fanjakana sy tompona andraikitry ny vola teo aloha sy ny rehetrarehetra fa hoe fa ao ny vola anaovana ny fifidianana ka maninona lasa misy taitaitra tampoka indray dia aoriny raha midy reo dia tokony amboarina ary anamboarana ny lalana ambily be Voahimar aloha zay aloha ny lara-pahamena zay no angatahantsika dia amin'ny faritra savana satria tsy mety no mifametsifetsy fa raha vokatra avadia dia tokony mba misy tombony ho an'ity faritra ity ihany koa aloha jerena voalohany tsy manambany ny fifidianana sanatria fa kosa tsy androso mihitsy ny firenentsika raha ny olona ny angan'ny vokatra tsy mahita tombotsoa aminy. Ny dolara sy ny euro ihany koa no miresaka amin'ny vidin'ny la vanille nefa ny mpitondra no mahazo tombony. Tsy vidana dia ny lalana hivezivezen'ny mponina azy. Nataony mpitondra fanesy ny fanangonam-bola fotsiny ihany i Voahimar. Manomboka eto tsy hisy afina amin'ny vahoaka intsony no nampiasaina ny volany ho ity kandida ity rehefa izy no filoham-pirenena. Fomba fiteny tsy sahin'ireo kandida vakina Batsilana hatramin'izay. Raha mamokatra la vanille aty amin'ny faritra Sava dia tokony ny olona mponina aty amin'ny faritra Sava zany mahazo tombony voalohany. Raha tiana handroso ny firenena dia tsy maintsy atao zara mitovy ary tsy maintsy mahazo tombotsoa amin'ny zavatra vokariny ny olona tsirairay avy. Tsy rariny raha ty faritra tia no mamokatra vanille sy folo isan-jato ny vanille amidy raha zao tontolo zao nefa ny lalana ambily be Voahimar potika tanteraka. Makaiza zany ny arena, makaiza zany ny vola tsy azo tsikekeny zany ary zay tsy maintsy ezahantsika ary zay tsy maintsy tanterahantsika tsy tokony ho verivery ny volam-bahoaka. Tsy hoe asa voatomboka nefa izany fa efa lova mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby ny zava-bitany kandida Ajo Andrenanarivelo tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ary efa mipetraka ho tantara ihany koa izany ka nosongadin'ny mponiny Voahimar izany omaly. Fampazarone moron-dranomasy efa tsy fanaty amin'ny tanànanay mba tiany ho tsara moron-dranomasy zao izy ataovy izy fa raha pitso dia efa soniavy tsy mavanta ny navy amin'ny taratasy nena avy tamin'ny chef de région ny soniavy izy nanomia volana namboaratsika bazara ao amin'ny brabomany misy tanyrazina atsika ao tanymasy na tsy mety voarefy manahirina zao ny volifeny ray mandrenitsika tantarana teto nagnaty mizato tan-trano maro ny karakara misy ny namaro koa mba ny karakara hitany mba ataovany taratasy fa ny raha voakandro fa ny avlandroa mety tsy voaefa nefa mba ataovany araka vitanay izy nagnano izay. Nisongadina fa mifototra amin'ny olana fototry ny iainan'ny mponina ny fandaharan'asa n'ity kandida ity izay nanaporofatra amin'izay fa sary-piara amin'ny volam-bahoaka afakely lahateny nataon'ny solotenan'ny tanora Voahimar nandray fitenenana nandritra ny fandalovany kandida tany an-toerana. Fidintsika tsy mety ho lany président république satria ny olo tsy malamy izy tsy logiky. Zao ny raha ambarako eto ny any amin'ny plein air Ajo Andrenarivelo tsy matahotra adversaire satria matoko valera. Ny malagasy no mila matoko valeur ary ny malagasy rehetra dia mitovy avokoa manerana nosy arena ny resam-piaviana fa tsy tokony atao hifaninjehana ary vonona ny ametraka an'izany ajany vahoaka malagasy izany kandida Ajo Andrenanarivelo raha ny nambarany. Nisy ny dinikasa manokana tamin'ny solotenam-bahoaka tany an-toerana taorian'ny fionana teto amin'ny kianja iray teto Voahimar.